Lafomba vao afatateraka kosa indray fomba fiasa vaovao araky ny fitakiany vondrona maneran-tany fanditseranana ny fitantanana mirindra ny sistany na gestion coordonnée des frontières izay efa irosoan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Iravaka Randriamanalina eo amin'ny sariny Mamy Rasamuel no mitondrantsika ny fanatetiny. Voatsela no niroso tamin'ny fampiarana ny fomba fiasa mikasika ny fitantanana mirindra ny sistany na ny gestion coordonnée des frontières i Madagasikara ka ny faditserana malagasy no mitarika ny fandrindrana izany. Ity fomba fiasa takiny ny vondrona maneran-tany ny faditseranana ity dia manana tanjona ny ampihenana ny fisavana samihafa tanterahany eo amin'ny mpandeha na olona mivoaka na miditra eny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny entana eny amin'ireo seranatsambo. Efa misy fiaramiasa eo amin'ny ataontsika hoe mpisehatra rehetra eo amin'ny fivezivezena zany na amin'ny olona na amin'ny entana. Eo amin'ny entana ohatra dia misy fiaramiasa atao amin'ny société Gasnet amin'ilay efa diso fantatrareo rehetra ilay antsoina hoe module MIDAC. Izy io zany fantatrareo tsara fa ny fampidirana na ny fanondranana entana dia mila autorisation amin'ireo ministère samihafa. Ny pratika zany dia io autorisation io dia ny pratikatsika teo aloha zany dia amin'ny taratasy izy io dia lasa mivezivezy ilay olona maketsy ministera anankiray mifindrety ministera anankiray mandoha vola maka fanomezan-dalana lany andro lany fotoana lany vola dia misy an'io plateforme électronique io zany amina système électronique ao amin'ny lalan'ny TradeNet no angatahanao reny autorisation samihafa reny dia amin'ireny ihany koa no mamaly amin'ireny autorisation reny ireo ministère voakasika. Eo koa ny olona fantatrareo tsara moa dia ity vato no natao ity andro raisam-pirenena ity ny amin'ny fomba fitretentsika ny antsoina hoe voyageur. Izay zany mba manam-paniriana mba hoe asiana fandrindrana ny fomba fiasan'ireo solon-tenam-panjakana rehetra ety amin'ny aéroport. Samy manana ny lalàna fiaina azy manaiky an'izany zahay. Samy manana fahefany marina zany fa ndao arindra le izy mba ampizotra tsara ilay fomba fitretentsika ireny fivezivezy ety amin'ny aéroport sy ny port reny. Hatreto misy asivy ireo sapan'ny asa-panjakana no efa mandray anjara amin'ity fomba fiasa ity. Atsoatsy dia mbola isy ny fihaonana andatabatra boribory andesen-dahatra ireo sapan-drarana asa-panjakana voakasika amin'izay fisavana sy fanaraha-maso ny entana sy ny olona mivezivezy amin'ny sistany malagasy izay. Ny lohahevitra fitantanana mirindra ny sistany moa no nisafidiana nandritra ny andro raisam-pirenena ny fahatitsiranana izay ankalazana isaky ny 9 Janoary. Ho an'ny Madagasikara dia teto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato no natanterahana ny lanonana mifandraketa amin'izany. Nanamarika ny lanonana teto ny fizarana mary pakasitrahana ho an'ireo mpiasa nandray anjara tamin'ny fametrahana ity fomba fiasa